dia niteny meny Jesosy atsika indray mba fitombona ara-panahy hoe zaza ve tsika sa olon-dehibe, zaza sa olon-dehibe. Fakitsika ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko fahatelo amby folo. Korinthiana voalohany fahatelo amby folo, toko fahatelo amby folo andiny faraka amby folo. Fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa ny falehibe aho dia nariko ny fahazazana. Zay. Izy Paoly hoe fony mbola zaza izy dia niteny toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza. Fa rehefa lehibe amin'izay aho izy dia nariko daholo zany. Zany hoe tsika misy fotoana ohatr' zany, misaina toy ny zaza, fihetsika ohatran'ny zaza. Inona moa zaza? Nareo hoe ametra-pantena kely, nareo hoe efa nahita olon-dehibe roapolo taona nomena biberon? Ohatrany tsy misy zany e. Na hoe misy olon-dehibe mibabeny, roapolo taona dia babeny izy entina any am-pianarana. Tsy misy koa zany e. Marary ve ohatr' zany. Na hoe misy olona misy olon-dehibe fahana dia totra le zakely afo mivava mitambatambazana re. Marary izy raha zay. Inona tiany Paoly teneny? Ara-panahy ohatr' zany. Mezantsika zany fa jerevy tsara fa tsika rehetra eto misy tsika efa zaza, misy tsika mbola zaza ny anatsika, misy tsika efa matotra, misy tsika efa lehilahy lehibe. Ny dingana kristianina dia naterak'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Naterak'Andriamanitra, Jesosy miteny an'izao mihitsy raha tsy nateraka indray ny olona izy tsy mahazo miditra amin'ny fanjakana lanitra. Ao amin'izao misy an'ilay tenin'ny Tompo hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Ohatrantsika rehetra io ihany. Tadio zao Andriamanitra io mahay. Zay foana amin'ny za tena gaga aminazy mihitsy fa io zavatra rehetra io misy idirany ara-panahy amin'ny Jesosy sy ny fiangonany daholo rehetrarehetra. Zay moa teneniko foana satria izy tena mahagaga. Ohatranao tonga teto tany koa teraka ianao aloha tonga teto. Dia ianao koa raha te hiditra amin'ny fanjakana tsy maintsy nateraka aloha vao tonga any. Tsy araky ny sitrapon'olona ao izy. Jaona voalohany. Jaona voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Jaona voalohany toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Jaona voalohany toko voalohany ambin'ny folo. Jaona voalohany azafady jaona toko voalohany. Mahafinaritra ka mahay ten'Andriamanitra toetsika. Jaona voalohany, jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Jaona toko voalohany. Fakiko fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Dia parin'ny kristianina rehetra zany dia tsy maintsy nateraka Andriamanitra. Nateraka Andriamanitra ve zany ianao io? Tsika tonga eto nateraka olombelona fa tsika misafidy nateraka Andriamanitra. Ary izay nateraka Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Misy koa zanaky devoly. Tenen'i Jesosy zay. Devoly arô izy ny rainareo miantso ny fariseo. Fariseo zany le mivavaka be dia netretra hoe zanak'Andriamanitra. Ka io izy Jesosy devoly ara ny rainareo. Inona natsoina hoe nateraky indray? Jesosy ihany mamaly azy.
Jaona toko fahatelo. Andiny fahatelo. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga ny lazaiko tamin'ireo fa tsy maintsy ateraky indray ianareo ndrivotra mitsoka amin'izay tia ary ianareo ny feony nefa tsy fantatrareo izay aveny izay alehany dia tahaka izany izay ateraky ny fanahy. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, zay zany ny antsoina hoe nateraky indray. Nateraky ny rano, nateraky ny fanahy. Inona ny rano dia inona ny fanahy? Hitanareo Andriamanitra rehefa namorona ny tany sy ny lanitra dia misoratra ny teniny mihitsy fa rano nanamboarany azy tamin'ny teny. Andriamanitra Genesis voalohany teny izao hoe vakiko tonga dia vakiko tamin'ny voalohany Andriamanitra Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lala ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano ary Andriamanitra hoe misy mazava dia misy mazava ary hitan'Andriamanitra mba tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra mazava sy maizina ary Andriamanitra no mazava hoe andro ary maizina ny taony alina dia misy hariva misy maraina andro voalohany izao ary Andriamanitra hoe misy habakabaka ny lelan'ny rano ary ao ka mpisaraka ny rano ambony rano izy. Hitanareo da vao manomboka zany dia misy rano. Any Petera izy miteny izao hoe io tany io izy dia namboarin'Andriamanitra tamin'ny rano. Ary zany prouvé scientifique. Io voninkazo rehetrarehetra io zao raha vao tsy asianao rano dia maty. Raha vao lavanao ty tany ty dia inona ny hitanao? Izay ny antsoina hoe manao vovo. 20 isan-jatontsika olombelona dia rano. Dia rehefa manomboka manao zavatra Andriamanitra dia amin'ny rano. Fa ny rano koa dia tenenina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana izy miteny hoe andazy vakiko Efesiana toko fahadimy toko fahaefatra azafady. Efesiana toko fahaefatra. Toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo. Efesiana toko fahadimy andiny fahadimy amby roapolo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanora ny tenany hamonjy azy mba hanamasina azy amin'ny anadovana azy amin'ny rano fanasina amin'ny teny. Amin'ny anadovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Zany hoe tsika mila fa ny rano dia tsy inona fa tenin'Andriamanitra. Petera dia niteny izao mihitsy hoe efa nateraky indray nareo izy tamin'ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny tena vrai conversion. Ny tena nateraka Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra aloha eniny voalohany. Dia jereko koa zazakely no parallèle amin'izay amatsy. Io zaza io rehefa kibondreny dia inona ny eo? Rano. Sy volana misy rano. Dia miamtombo io rano io tsy haiko likidy ametika tsy fantatro za tsy dokotera fa misy rano ao. Dia iny foana no hoan'ny zazakely io kibondreny io. Dia rehefa ho teraky inona zava-misy vakian'Andriamanitra iny rano io. Dia vaky ilay rano. Dia vao vaky izay iny rano iny dia manino entina dokotera malaky fa dokotera. Dia ohatr'izay koa vrai conversion mahay ny tenin'Andriamanitra ny olona. Mamaky, mamotika anazy. Tonga dia mikapoka anazy ny tenin'Andriamanitra iny. Izay ny antsoina hoe vrai conversion. Fa be dia be ny olona eritreretina hoe tsy kristiana fa tsy nateraky indray satria mahita tsy tenin'Andriamanitra no terahana. Sasa mahita fahagagana, sasany sitrana. Misy ohatr'izany sitrahan'i Jesosy izy dia lasa kristiana. Ie, fa tsy niteraka conversion anao ny fanasitrana. Fa rehefa avy eo ianao tsy maintsy mahay ny tenin'Andriamanitra.
zay aloha vo vrai converti dia rehefa manomboka vaky iny le rano amin'ny kibony zazakely io marary be raha matoa zay tadio conversion anao atao anaty fahoriana dao ngamba ny akamarotsika rehetra za zao firenena to zay zao moa tsika mandary crise ny firenena fa za mifaly rehefa misy crise satria za vojeran'Andriamanitra atao anaty crise ao anaty fahoriana daholo rehefa zanak'Israely rehefa nanomboka vonjen'Andriamanitra tao Egypte fahoriana be ny tao vonjen'Andriamanitra tao am'izay izy rehefa vo ohatran'izay koa ny ara-nofo toatrizay koa ny ara-panahy sasany lasa nateraky indray satria misy problème mety tsy misy asa sasany mety misy aretina sasany dia re zany ataon'Andriamanitra ho eo ahafahanao mitady vonjy ahafahanao manaiky am'izay rehefa vo manaiky an'i Jesosy Kristy to tia na zava-misy rehefa mivoaka ao kibon-drenina ny zaza iny zay izy vo mitroka rivotra voalohany asiny rivotra misy rivotra satria tao anaty kibony izy mbola le ranony reniny iny tao dia rehefa avy eo troka rivotra voalohany izy dia marary be tratrany dia mitomany dia zay rehetra hoe ateraky ny fanahy rivotra tsy inona dia teren'i Jesosy fa fanahy dia tadionao rehefa torinan' Jesosy zay dia tabelo ny tomany nateraky ny rano sy ny fanahy ianao raha izay na enteny mila mibebaka raiso ny famonjeny tonga am'izay ny fanahy masina miapaiky anao ny fahotana ny fitsarana ary ny famary tonga ao anatinao mampigogogo masinao am'izay reny tao kibo tao inona moa ny reny zany reny zany nitaizanao reny zany mahalehibe anao dia rehefa anao zay ao am' Jesosy tsy maintsy tapahana mitady-potra zany hoe fiainanao taloha sy ny fiainanao vaovao mila sarana tsy mifandraitsony reo sanctification séparation fa be da be ny kristiana mbola tsy tapaka ny tady-potra manaraka Jesosy fa le fiainana taloha nitaizazy mbola mitarika iny foana izy zay le teneniko hoe misy zaza avy anao zay nohatry zay mbola nateraka anao fa nateraka niaraka tamin'ny tady-potra fa ny vrai ao amin'ny tombo efa tsisy an'izany tso fiainany taloha zany efa mivaly raha misy olona amin'ny Kristy dia lasa olona avao izy dia zao koa ny zava-misy ao kibon-drenina izy zazy maizinao atao amin'le kibo dia rehefa teraka iny dia jamba aloha tsy dia mahita tsara biby koa ohatra manao an'izany dohatrizany koa ianao rehefa mitombo taloha ianao maizina be ary zao an'Andriamanitra tsy mazava aloha fa maizina aloha vao mazava Genesis toko voalohany rehefa mamaky Genesis toko voalohany ao dia tenen'Andriamanitra mihitsy ohatran'le teo zao nisy hariva dia nisy maraina andro voalohany ataontsika ndray Genesis toko faharoa dia zao voasoratra hoe nampisaran'Andriamanitra ny rano amboniny habakabaka sy ny rano ambany habakabaka zay le sanctification koa fiainana ny an-danitra sy ny fiainana teotany saran'Andriamanitra mihitsy dia mbola nitenenany hoe nisy hariva dia nisy maraina dia zay mahatonga ny hoe ao anaty aizina foana aloha ianao amin'ny voalohany dia rehefa avy eo amin'izay no mandray Jesosy mazava aminao ihany izy fa be da be zavatra flo mbola tsy tena mazava ianao aloha amin'ny voalohany vao nateraky fa rehefa mandeha dia mihazaka anao ny masoandro dia inona no mena zaza rehefa zaza ronono inona moa ny ronono zany malemilemy ronono zany fotsifotsy madio tsara zazavatery iny tsy meno mangahazo tsy zany ny tonga dia mivalina raha tsy tonga dia marary ohatr'izay koa amin'ny tompo amin'ny voalohany aloha ronono no menantsika inona le ronono zany hoe tianao Jesosy karakarain'i Jesosy ny fiainanao eo tanan'ny tompo ny fiainanao le zavatra le tiany sofinao reny reny tsy hoe ronono izy Paul omeko anareo fa tsy vetianana fa mbola koritianina voalohany fa ronono zany tsy mahavoky anao ronono zany ianao tsy afaka mandeha mihitsy fa eo am-paniriana foana ianao dia nitratra koritianina voalohany toko fahatelo
tena voalohany toko fateo ary izao rahalahy tsy nahazo nyteny taminareo takany amin'izay araka ny fanahy fa takany amin'ny mbola no dia taka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono meko anareo fa tsy vidikana satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Raha misy fianoana, raha misy fifandirana aminareo tsy araka ny nofo ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona fa hoy ny anankiray izao amin'ny Paoly, ny anankiray kosa izao any Apôlôsy. Moa tsy olona ihany va ianareo? Dia zany Paoly mihitsy hoe zaho izy mbola tsy nanome vidikana anareo Koritiana. Nareo izy mbola araka ny nofo be, mbola zaza zany. Ny zaza zany be sentiment. Ny zazakely jerena hoe voateraka za dia mitomany. Tsy zavatra ataonao fa tsy mitomany. Mitomany foana mandritra ny tsy haiko volana na satria manino hoy izy Paoly mbola zaza kely mbola araka ny nofo dia be da be kristianina ohatrany be sentiment be izy a tandritandrina be anao miaraka aminy satria manino moratoana misy fifandirana misy fialonana zay zany dia lasa mbola nazazy mbola ronono zay sa tafinoano fa raha voatra tsy mitombo mihitsy tsy matotra tsy matiro zavatra kely tsisy dia misy tana mijery zaza hoe dia milaloha dia misy anankiray za mba ilaloha dia anankiray tonga dia mitomany tena zavatra kely tena farany zay tsisy dikany zany. Ny lehilahy lehibe dia mazaka vetikana. Vetikana zany ary kotrana Daniela tadidinareo. Inona no an'ny Daniela tany Babilôna? Daniela toko voalohany. Daniela toko voalohany andiny faraka ambin'ny folo. Daniela toko voalohany andiny faraka ambin'ny folo. Daniela toko voalohany andiny faraka ambin'ny folo. Ary io Daniela tamin'ny mpiandidina izay miteriny lehibe amin'ny tandapa ary io Daniela tamin'ny mpiadidy izay mitendreny lehibe amin'ny tandapa ho mpiadidy an'i Daniela sy Anania sy Mahasaela ary Azary. Masiny ianao izao toetra filoana izay mpanomponao arako omena hany kotrana hohanina sy rano hosotrona dia aoka izahana minatrenao ny tarenay sy ny tareny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny mpanjaka dia araka izay ataonao mitovy amin'ny mpanomponao dinanaky azy izy fa toy izanareo zao zava-nisy tamin'ny hoy izy ny tao mpanjaka ny Babilôna hoe reto olona rehetrarehetra teo mio sakafo tsara sakafo avy aty any. Izy Daniela hoe izy tsy nanany zany fa nenay alonay anykotrana ihany dia anykotrana no hany anykotrana zany a le sokisoky zany anykotrana zany raha ara-panahy satria tsy mofy ihany dia mbola lafa niteny rehetra lokan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra le tsy hany tianao inona izy taon'izay zao dia rehefa nitoro mafy be mihitsy toy izy ny olona sarotry zany teny zany izy amainao zany dia miala daholo satria manino mafimafy le teny zay mahatonga ny zaza rehefa manomboka mitsiro nify dia marary aloha satria manino hiditra mividikanina amin'izay izy zay dia ianao rehefa ianao tadiavinao tsy ho kasihan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny sabatra roa lena mainty voatrindry no fonao tenin'ny famarinanao izy Hebreo zay. Nisy taon'ny Paoly rehefa nitory a tsy ronono nitoriany an'i Félix io mpanapaka tamin'izany dia voasoratra mihitsy rehefa nitory Petera tao izy Félix andany hoe anao mandeha izy fa atsoko ihany amin'ny manara tsy hitantsony Félix satria manino mafy be le vetikany raha ronono foana nomenanao tsy hisalama ianao. Ny vetikanina maome hery maome aina mampijoro ny tongotra ao mampikatana ny lomalena fa be dia be tsy tia le vetikanina raha tonga dia tia foana le ronono katramin'ny farany be da be tia an'izany vakitsy asan'ny apôstôly fa tsy
possible zany roapolo taona zany anao dia mbola hihinana ronono na ataoko hoe 5 taona mbola mihinana ronono tsy possible zany dia 4 taona zay atao amin'i Jesosy dia raha voasokosoko ny message dia tsy miverina tsoa asan'ny apôstôly toko 4 efatra amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo asan'ny apôstôly efatra amby roapolo andiny efatra amby roapolo ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Felisika sy Drosila vadiny vehivavy Jiosy dia napahaka amin'ny Paoly izy ka nihaino azy ny finoanan'i Kristy Jesosy ary raha nitorony amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy dia rektahatry Feliks ka namaly hoe mandehana angalofa raha malalaka dia apakanao indray aho zay le rehefa nitoro Paoly natao ry Feliks satria mila mionona ho avy Jesosy tsara velona sy maty zao ny marina tsy mety eo ataonao io tonga dia natahotra any amin'ny hebraiana izy miteny hoe tenin'ny fahamarinana hozy izy io zany hoe tsika zany misakafotsika io misy fotoanany amin'ny Matthieu toko 4:20 dia zao tenen'i Jesosy hoe sambatra sy mpanompo matoky manome sakafo ny mpanompony amin'ny fotoanany zany hoe misy fotoana dia misy message arakaraky ny tombonao ny sakafo hoaninao fa raha hoe lasopy foana koa no hoaninao tsy malemilemy be anao mo akitsika ny Matthieu toko 4:20 Matthieu toko 4:20 andiny fa 4:20 Matthieu toko 24 andiny fa 45 rakiko iza moa mpanompo matoky sy manatsaina izay notendren'ny tompony feno mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoanany iza ho izy mpanompo matoky olona nametrahany Jesosy adity zany raha ianao zany nametrahany Jesosy ianao itory ianao pastery ianao zany raha mpanompo sy matoky tokony fantatrao zany zao indray sakafo menany io sakafo amin'ny fotoanany fa tsy message ianao amin'izao tena misy fotoana tsy miova mihitsy ny message tahina foana ianao na hoe fitiavana tsy miova mihitsy sakafo tonga dia lasopy be foana ny sakafo 365 isa-taona zany fa ianao misy taona asiana legioma kely misy taona ianao asiana hena kely asiana totokena kely vasta be ny tenin'Andriamanitra ary zao lazaiko antsika zay le dia Jesosy jereo Jesosy rehefa nitoro teny Jesosy raha tsy niteny zao tiako be nareo vahoaka raha mahita an'izany ato ianao fa ino niteneny mibebano reo akaiky mifanjakana raha vao vahoaka izy dia zay niteneny na tonga Jesosy niteny hoe fato izao nitiavana Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany la tokana mba tsy ho vetry rehetra mino azy fa nafena mandrakizay tonga tao aminy nakodemosy tamin'ny andro aly taizy tao trano tentera rehefa nitolotsy ny teny tian'Andriamanitra be nareo mety choqué amin'izany ianao fa zany baiboly fa ny fitoriany teny mibebana reo aoka ianareo ho afaka ny titarana ratsy fanaty jugement n'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra masina tsy omeny n'importe qui alatsio ny tianany any no tenenina Jesosy le teny fitiavana ny mpianany iny hoe Jaona toko 4:10 jusqu'à toko 7:10 mpianany
satria fitiavan'andriamanitra masina zao tenen'i jesosy a azo mihinany alika aho izy izay masina ary mivatsonareo azo mihinan-kisoa fandohana itsakitsakazy ka hifototra aminareo io rehefa torinao an'izay foana ny olona misy taona tena tiana jesosy tiana jesosy izy am'izay no nareo vetsy manao ny ataony izy a izao teneny fangamba jesosy tianahy anao ihany ara miteny jesosy tianaka jesosy tianahy tsy mamorona ely zany tiana be loatra tsy mikapoka ana zany dia very fototra amitsika le izy fa Dieu est saint zay le vetikanina mila fatatsika tsara raha mandinika atsika ao am-baibola dia zao vody tsisy miteny hoe fitiavana fa inona masina 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 Jehova tompony maro feno voninahitra ny tany rehetra amin'ny apokalypsy masina 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 Jehova tompony maro feno voninahitra ny tany rehetra saint misy karaktera mafy be anankiray koa zany fa tiantsika tokoa izy mariny zany inona koa ny ataony zazakely io zazakely io a matory foana ny ataony maro moa nisy zazakely zay dia misy fetiny zay misy lanonana zay dia misy zazakely tao amin'ny teny fa matory be zany zazy zany mbola kimoa matory ino zany matory zany tsy maheno tabataba be le mozika tsy maheno mihitsy izy tsy mihetsika mihitsy izy fa dia matory ny ataony dia be da be ny kristianina ohatra zany matory ara-panahy matory zany tsy mihetsika misy taona zara te tamin'ny heriny hoe mila mihetsika mila manao asan'ny tompo abibinareo eo amin'ny tompo tsy matory eo amin'ny tompo mihetsika dio izy ny ten'andriamanitra jesosy rehefa ohatry hoe jesosy amin'ny alina teniny zay a ho avy taka mpangalatra amin'ny alina ny tompo dia satria amin'ny alina jesosy no avy be da be ny kristianina matory tsy mihetsika mihitsy tsy mitory tsy mizara tsy mandroso amin'ny mandray anjara fanjakan'i jesosy tsy zavatra fantany eto ambonin'ity tany ity momba ny tenin'andriamanitra fa ao anaty rano torimasom-panao ihany misy zavatra miseho ny ivelany tsisy zavatra fantatra fa amina inona tsisy fantatra tsisy ninona fantatra satria manino matory mbola zazakely zany tato io teny tompo a mpanompo izy tsy mahalala zay ataon'ny tompo izy fa navetsy nataoko tsy hoe mpanompo fa sakaiza satria dia zavatra rehetra lazain'andriamanitra any efa niteneniko taminareo tsika zany mila malaly dia tsika mila mahafantatra amin'ny zavatra rehetra zay nomeny jesosy atsika dia tsika mila mihetsika mila miasa fa tsy matory raha matory zany ianao avy jesosy teniny zay a fakitsika kely atsika aloha amin'ny tesaloniana toko fahadimy andiny faefatra tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny faefatra fakiko a tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny faefatra fa ianareo ary rahalahy tsy ao maizina mba hahatratranareo tolo-mpangalatra izany androany fa ianareo rehetra dia zanaky mazava sy ny zanaky ny andro tsy amin'ny alina na maizina isika ko aza dia mba matory tahaka ny sasany isika fa oka hiambina sy amin'ny tena fa izay matory dia matory amin'ny alina tsika ozy izy a zanaky ny mazava ka sao dia anjoantsika tampoka oatra mpangalatra izy zany fiverenan'i jesosy zany jesosy ny tena izany mihitsy raha ho avy amin'ny mifevian'i jesosy izy tahako Matthieu toko faefatra amby roapolo ngefaka mahatonga ny olona surprise zany rehefa tonga jesosy dia satria izay natory fa ny olona ao amin'ny tompo a marina hoe jesosy ny tena hoe tsy misy mahafantatra amin'ny andro na nio najano teo fotsiny ary izy fa vampitoana zany tokony fantatrao misy zavatra tokony fantatrao zany ny volana raha mbola tsy niteneny Matthieu toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby 45 vakiko teo ihany teo ambany izy
iza moa mpanompo matoky sy manatsainy izay tompony hifesy ny mpanompo mba hanome azy hanina amin'ny fotoana sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hitazy manao izany lazaiko amin'ireo marina tokoa hitandreny mpanapaka amin'ny fananany rehetra izy fa raha manao apako anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany manao hoe maritrena ny tompo ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ka mihinana sy misotro ampomamy dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny olo izay tsy fatany dia ho tapahany roa izy homeny anjara any am-pitsahavelatsy any misy fitomanina sy fikitrohanify dia ambony eo jesosy nytena zao hoe ko amin'izany andimy faharoambin'ny ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo nefa ko fantatrareo fa raha fantatra ny tompotrano fiambelana amin'ny alina zay ivian'ny mpangalatra dia ny ambiny izy ka tsy namelany trano ho taona misy zany fa misy olona roa eto ny sasany malala sitrapon'ny tompony mifo tsara miambina tsara ny sasany aisy mbola hoe labeza no avy zany jesosy dia manao ny ataony izy mikapoka ny olona namana hita be ny mpanompon'andriamanitra manao zany manao akeriny dia izy ny tompo hoe ho avy aho izy amin'ny ora tsy fatana amin'ny ora tsy apoziny amin'le aliny amin'ny fiaviany mpangalatra azao koa dia azao koa nao koa fantatsika mahatonga an'ireo tsy parifary beta be dia satria matory ny kristiana tsika tsy manao dia aloha atao mpangalatra satria efa alina ny andro rehefa tsy manao dia tonga ny jiola tadio fanoharana nataon'i jesosy amin'ny Mateo 7:10 voaka ho izy mpamafy rehefa mivoaka ny mpamafy namafy vo tsara dia rehefa natory ny olona ozy izy dia tonga ozy izy jiola dia namafy tsy parifary Mateo 7:10 Mateo 7:10 andimy faefatra amby roapolo Mateo 7:10 andimy faefatra amby roapolo ary nanao fanoharana fahakotamina izy ka nanao hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka lela anankiray izay namafy vo tsara tany tambarina ary raha natory ny olona dia avy ny fahavaliny ka namafy vo tsy parifary teny ny vary dia lasa nandeha ary rehefa naniry ny vary dia niteraka sy niposira koa ny tsy parifary ary avy ny mpanompony lelaka nanao taminy hoe tompo vo tsara vany namafy natany tambary fa avy taizany tsy parifary dia hoy izy tamy fahavaliny nanao izany ary hoy mpanompony taminy koa tianao vany andehananay hanongotra sy hanangona azy fa hoy izy tsia fa andao raha manongotra tsy parifary ianareo tongotina miaraka aminy koa ny vary oka ihany ara-maniry izy roromba ara-piazony fararano ary amin'ny fararano dia olazaiko amin'ny pitsinja hoe angony aloha tsy parifary ka atao voamboarina mba hodorana fa ny vary dia tao ho any tsokotra dia io jesosy manazava anazy ony andimy fahatelo amin'ny fitopolo 37 fa hoy izy ny tombo hoe teneniny amin'ny fanazavana io izy zaho izy ny mpamafy voa ny vozy izy dia tenin'andriamanitra dia ny anjely izy ny mpijinja ny fahavalo izy dia midevoly fa rehefa matory zany ny olona dia tonga amin'izay fahavalo dia manao tsy parifary be tabe zany hoe tsika nare mametsy hoe be tabe loatra le faux prophète be tabe loatra le ka inao tsinona tsy manao inao zay matory fa tadio fa nisy tsy natory dia izy le mpanompon'le lehilahy zany hoe ny vrai enfant de Dieu zany malala tsara hoe ohatrany tsy parifary zany riny tsy parifary dia riny va ianao zany manana discernement satria ianao tsy matory mahay manavaka tsara n'izy tsy izy fa raha anao zay mbola tsy mahay manavaka an'izay mety matory ianao dia mitovy daholo tantaraina fotsiny ianao sisy nisy an'izao zany za tena matory be efa matory ma tsy maneno mihitsy ina koa ny atao zazakely zazakely koa tsy mahay teny badabada foana io aloha tsy miteny mihitsy mitomany manomboka mamay miteny kely fa rehefa mahay miteny hoe zavatra ray tena hitenena dia meo anty adata meo anty aneny mangataka adidinareo ena nisy fizarana le vavaka tety mangataka teta be zazakely ao am-piangonana dia izay ny ataony mangataka amin'ny Jesosy tsy isy afa-tsy zavatra iny afa-tsy mangataka zazakely ianao raha vo zany fa jereo le nisy fampianarana momba mivavaka fa tsy vavaka kristianina mihitsy hoe tsy tokony angataka tsony misy zavatra tena ilaina mila angatahana fa zay no teny mandroany fa ankehitriny efa trop be le fangatahana kristianina rehetra zay le vavaka fitiavatena be da be koa no mivarotra vavaka zany angalina tianao
io verset io misy tsongolony zareo tsy kelikely mihitsy dia lazay hoe inona tianao ataoko aminao iny fotsiny le message raha vakinao kely manao tsy nahazo tamin'ny Jesosy zareo izay fa Jesosy ny teny izay le lazay hoe inona tianao ataoko aminao le zanaka Zebedio iny raha vehivavy inona tianao ataoko aminao dia najanona zareo teo fotsiny le izy tsisy mamaky baiboly fa raha toy izany kely dia fantany hoe tsy tokony izay zany le zavatra nangatana. Inona koa zazakely fahanana foana zay le teneniko nareo teo hoe ary magaga ny zazakely tena tsy tia misakafo mihitsy rehefa manomboka le bebe milalao iny alohan'ny milalao fa raha hoe asany misakafo eo izy tsy hitomby eo zany dia faranao mitady fika moa zany teny zany ahoana mba hampilanga azy dia manao kilalao ara-panakoatra zany atao paster tsy teny ten'Andriamanitra ny olona amin'izao dia asiana karazana kilalao sy atsika no maro samihafa amin'izay ny olona mba hahavariana dia mba manomboka liana mitapo-drano ny ten'Andriamanitra raha vao zao matsatso dia anao ve zany le fahanana foana zaza ianao zay rehefa ohatra andeha hivavaka raha ohatra andeha hamaky baiboly tsy mahavita andeha hitokana tsy mahavita fa isakalatsy zay vao manokatra vilatra zay vao mihina zazakely zany zazakely tsy fantany hoe ilaina le misakafo satria tsy mitombo izy raha tsisy sakafo dia kristiana mara-panakoatra zany kristiana tsy fantany hoe tenin'Andriamanitra iny ka mahatombo azy mahasalama azy mahamature azy fa raha anao kilalao dia vonona izy zay mahatonga lasa be kilalao vita amin'izao fiangonana be babe mi tena gaga ianao ny skoto zao tena spécialiste manao kilalao fa raha maky baiboly tsy skoto zany mbola hafa koa tsy biblika fa rehefa mena ten'Andriamanitra tena be da be mona aminay rehefa noana ianao dia mandeha anao tsy mila lasa ianao mividy sakafo dia zay no natsiny hoe olon-dehibe matotra tsara mahay mamateny rehefa foazin' Jesosy amin'ny alina dia mivavaka mandohalika mivavaka ny fiainana ara-pananao io ny zavatra miafinao amin'ny tompo nahitanao anazy fa tsisy mirakila zany amin'ny tompo hoe tonga dia tsisy tampotampoka eo dia tsisy an'izany fa jerevy ny reo olona miaraka amin'ny tompo ohatr'izay hoe ry Eli, ry Mosesy efapolo ala tany tendrombohitra vavaka fa nofotsika kamo raha vao resaka ara-panahy fa raha vao mijery télé novelazy moa malaza be eo adiny 2 adiny 3 adiny 4 zaza manao kilalao zany mbola zaza ko ianao raha vao zany manina koa zaza tsy mahay mandeha ela be vao manomboka mandeha aloha mbola mandady misatra tsy hitanao mihitsy le dingana rehefa mandeha dia minjery mandeha kely dia minjery mandeha kely dia minjery fa tsy manoatra izay foana izy fa raha ohatra izay 20 taona ohatra izay foana ny ataony misy zavatra tsy normal aloha hoe mahita namana dia mandeha kely dia minjery mandady tsy mety ana tiako tena be da be ny kristiana ohatra zany mandeha kely dia lava mandeha kely dia lava ina malava azy fahotana voakejany fahotana vavaka na tsangana izy tonga indray ny afaka raha itona tsangana ihany izy misy fotoana ny zavatra rehetra mahatonga anao lava tsotra fotsiny iny mahatonga za mitena anao tsotra fotsiny mahatonga kristiana lava tsy misy sakafo aloha tonga dia tsoa rehefa marary be reny olona tsy ampy sakafo malemilemo zay le tena hoe babeny ianao zay normal afaka mifampibavy ny samy kristiana hoe misy zoky ara-panahy ohatr'izany fa raha babena foana kristiana tsy mitombo mihitsy ianao zay misy taona ary ianao ny tokony bavy azonareo le dikany ara-panahy
Ty zaza ve anao sa lehilahy lehibe? rehefa tserefo tsara namonjeny Jesosy amin'ny zanak'Israely tany nefa. Dia tamin'ny voalohany a tsy nasika taminy mihitsy ny Andriamanitra. Raha mandinika nareo ny tantara, nandeha aloha dia tsikafa ny ranomasina mena. Dia telo andro fotsiny mivoaka tao amin'ny ranomasina mena. Izay tsara volana sy tafany monomonina zanak'Israely. Tsisy rano zay fa mangeta ety. Zay le zazakely zay. Zay le mangataka. Izy Andriamanitra hoe misy razo izy dia ataovy amin'ity rano ity, le rano mangidy. Dia lasa mamy. Mbola tsy nasika Andriamanitra, mbola zanako. Zanako kosa vena atao zakely dia kapohanao sa tsy mety. Dia nanendreo amin'ny Exodus 4:40. Monomonina ihany zanak'Israely. Manana ny fitadidiky izay na hena na tongolon'ny Egypta. Aty tsisy ninona ty toerana andaloha he. Dia mbola tsy naninona koa Andriamanitra. Ok ary mitady mofona arao fa omeko mamy. Andeha indray fa rasy nijerentsika izay. Exodus 4:40. Exodus 4:40. Toko 40. Exodus 4:40. Andiny 4:20. Ary Mosiasy nitondra ny Israely nifindra avy teo amin'ny ranomasina mena dia nandroso any anefitra sora izy. Ary nandeha atelona ny tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Ary tonga tao mary izy fa tsy nahasotro ny rano tao mary satria nangidy izany. Fa izany nanaovana ianarana io mara dia nomonina tamin'ny Mosiasy ny olona ka manao hoe inona no sotroinay? Telo andro zany navoaka n'Andriamanitra tany Ezipta. Fa ny ianao zany nivonjen'Andriamanitra tany fahotana zavatra zay. Dia afaka telo andro tonga dia nomonina. Dia tsy tonga dia nasika Andriamanitra. Mendrano. Dia mamaky ny antsika Exodus 4:40. Dia mamaky ny Exodus 4:40 indray dia izao teny zanak'Israely dia mifaroe dia nomonina tamin'ny Mosiasy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nanao taminy inaina izay mba maty ny tanan' Jehova tany amin'ny tany Ezipta raha nipetraka teo amin'ny fandrahoakena ka nihinan-kanina ka voky. Dia fanotoranay mivoaka ty anefitra ty afaty mosary anay fa Jesosy afaty mosary izao fiangonana rehetra izao ianao. Faharoa koa zany tady hena. Dia mbola tsy nasika koa Andriamanitra izy nanimany. Dia mandika any tara ireo a. Misy fotoana amin'izay Andriamanitra inefatra nangataka ny zanak'Israely. Nikapohany amin'izay. Satria zaza be. Efapolo taona ao izy nivady ty taranaka ratsy teny zany mihitsy izy any amin'ny faminaniana. Mandrisy ny andro izy nanjeraky ny tanana amin'ny firenena sady mandà. Dia ohatr'izay koa ny ataon'ny reny amin'izany. Zao koa tao avao fantatsika. Andriamanitra mahafantatra ny zavatsoa. Anareo zavatsoa. Raha miteny zao inona ny zavatsoa? Tsika mety teny hoe trano, fiara, mahafinaritra zany. Fa tsy mahasoa. Zavatra ohatra hoe mahasoa zao raha marary ianao dia fanafody zao mahasoa. Kanefa fanafody ratsy raha hohanina. Indraindray rehefa angarontsika aloha le zavatra tena essentiel le tena mahasoa. Ny Andriamanitra zany mahasoa e. Jereo nataony tamin'ny Job, mahasoa ny Job ny reny. Dia kokoa fantatrao fa ianao zay vao mandray ny Jesosy dia misy hevitra foana andalovana. Dia any ianao le tsy maintsy miteny fa maninona ary Jesosy ny nandray anao. Fa maninona ary Jesosy ma zao za ve mba manaraka anao dia zao ny lalana ataonao any tany anefitra. Dia tambitambazin'i Jesosy fa misy fotoana kapohan'i Jesosy a. Satria maninona? Miraikitra ao am-pony zaza ny adalàna fa nitsoraka azy ny famaizana ny manala azy. Ho am-polana toko 4:20. Andiny fa 5:20 ngamba izy fa kitsika kely. Ho am-polana toko 4:20 andiny fa 5:20. Oapolona toko 4:20 andiny fa 5:20. Miraikitra amin'ny fony zaza ny adalàna fa nitsoraka azy ny famaizana no hampanalavitra izany aminy. Io zaza rehetra io tsika tamin'ny mbola zaza dia adaladala.
menao zavatra anankiray eo ankizy io a ohatra hoe sahirana be nao mividy anazy na hoe lafo vidy be adiny roa fotsiny dia potika any am'izay mandeha kapa satria manino tsy manady izay masina ohatrany isao tsy miala mihitsy zany raha vao tsisy kapoka raha vao tsisy fese raha vao tsisy kapoka zany ny zaza dia fototra aminao rehefa lehibe bolina toko faharoa amby roapolo 7 amby roapolo zay mahatonga n'Andriamanitra mikapoka antsika zanany raha vao ianao zay manao zavatra dia misy zavatra manjoa anao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra mifalianao fa Jesosy zay zanak'Andriamanitra ianao roapolo toko faharoa 7 amby roapolo andimy fahadimy amby folo oabolana toko fa 7 amby roapolo andimy fahadimy amby folo tsorakazo sy mianatra no manome fahireny fa ny zazanarana mampamenatra ny reny tsorakazo sy anatra ho izy manome fahireny izy tsy miteny anatra sy tsorakazo ao na hoe anatra fotsiny manome fahireny fa tsorakazo zany hoe mila kapohana indraindray zaza dia mifalianao raha kapohany tompo misy fotoana rehefa manao zavatra tsy mety zanany ianao zay am'izao a tsy azo atao mikapo-janaka misy lalàna zany fetsy be ngesakany zay fa tonga ny génération théorina maditra be zay le teny ake misy ny antsony hoe enfant roi mpitoroteny toko fahafolo andimy fahadimy amby folo ngamy zay miteny an'izao mihitsy hoe lozanao ry tany raha zaza ny mpanjakanao enfant roi zany zay tia atao ny atao any ka lasa ny ray aman-dreny zao matao janaka fa ny zanako ao mila mirespecte anao vo mitrerona fotsiny anao dia efa fata misy degré misy taony anao tsotra ohatran'i Jesosy rehefa tezitra ndre Jesosy tao amin'ny tempolo tao mivoaka tao daholo mpivarotra rehefa miresaka amin'ny mpiana izy dia kolona tsara rehefa miresaka amin'ny fariso izy nasika be ilaina ianao nitsotra ilaina ianao tia ny zanaka ao ilaina ohatr'izay fa misy taona ianao mila mikapa any an-dafy any tsy azo atao zany fa atsika sy orana ny tombo mbola afaka manao zany dia tenen'ny baiboly ihany koa hoe any amin'ny tombo mitenezay mihitsy izy na hikapokazy ary ianao izy a tsy ahafaty azy tsy akoa fa za hitopolo oatra sy hoavono azy na koa ny zazakely io matahotra rehefa alina ny andro après tomijiro nareo mbola misy ohatry zany sa dia mbola misy olondehibe ohatry zany tsy madinina ara-panahy tenenina tadiva arakaraka niverenan'i Jesosy eny am'ireo lamba dia niamaiza zao tontolo zao mialy miankorota be da be kristianina matahotra io zao manjoa ny firenentsika dia efa be da be sady no varaontsana hoe izy Kristy anjao ahoana re miasa ahoana re zao mana be fanahina satria manino satria alina ny andro dia manino mila pretina jio Jesosy miteny an'izao mihitsy aza manahy na amin'inona na amin'inona vaoka ny fivavahana ambany folona no entinareo mangataka fivavahanareo ny Andriamanitra ray aza manana amin'inona amin'inona tokony be fanahiny zany maizy misy aretina kely tonga dia mipanika fa ianao raha mitombo a tsy maninona zay ngambo zay définition leo allo aby zay hoavy fa tsy maninona Jesosy zany miany zanany jereo mikolokoloana ny zanaka ao dia jereo fa tsy takatra tsika le izy mantsy tsy hitsapatsika tsy hiananatsika loatra le relation miaraka amin'ny tompo zay marina dia lasa ohatrany any amin'ny distance 4000 kilomètre any ny Andriamanitra dia tsy zavatra fantatro mombany any fa ianao mila manana relation personnelle amin'ny Jesosy tsy amin'olombelona ahafahanao manana fiadanana Jesosy anie izay ihany mitenenina am-pianana fiadanana nomeko anareo sy tahaka ny fanomeko an'izao tontolo izao na amezako anareo fiadanana zany meny Jesosy atsika fiadanam-po ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana tsara rehetra hanapaka ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy ten'Andriamanitra fiadanana izy mihoatra ny fahalalana inona ny fahalalana tsara rehetra professeur an'izao fahalalana be zany mety miteny zany manao diagnostic hatrany concert ianao
fa izy ny tenaandriamanitra hoe fiadanan'andriamanitra mihoatra ny fahalalana zany anapaka amin'ny fonao sy ny hevitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Nao zany mila manana fotoana e, fo miadana, fo manana toko, manana antoka. Fa tsy rehefa maizina andro dia matahotra. Inona indray re no avy? Inona koa ny zazakely? Zazakely mora miniminy foana. Taloha, mialatsika. Mety mbola misaotra zany tsika reto. Adabe Noely io dia tena marina. Satria mbola zaza tsinona. Dia misy manome kilalao anao ohatr'izany. Angano rehetrarehetra io averinao fa tena marina daholo. Izay teny rehetra teneninanao io dia lazainao marina daholo. Paul rehefa mitory io izy tamin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe vakitsika kely io. Asan'ny apôstôly toko 8:10. Fa 7:10. Andininy fahafolo. Ary Paul Silas dia nampandeha amin'ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ka nibery. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny teo Mparan'olona dia tsara no tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'izay tontolo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy. Eo zany misy kristianina tonga avy any Paul amin'ny Jesosy. Mitory izy tonga dia miteny eo verifieny tsara hoe marina hoe zany tenin'ny Paul zany. Araky ny ten'Andriamanitra ve zany? Zay le teny eto foana hoe zavatra rehetra torinanao verifio azy. Fa betsaka miniminy foana. Any Mika moa dia misy ten'Andriamanitra hoe raha misy olona hoe izy hoentin'ny rivotra dia iteny hoe itory teny izy amin'ny toaka sy ny divay dia izay izy ny mpitory teny'ity firenena ity. Zany hoe misy olona hoentiny avy any fotsiny mirevirevy any fotsiny izy toritory zavatra tsisy ditra tsisy fotony angangoany fanaomba avy any tao izy Paul zay dia tabe ny zanaka ny tany. Ny tany zao daholo hitako tany. Dia jerenao zavatra hitany tany tsy misy araka ny baibolina zavatra teneniny fa be da be ny manaraka. Satria zazakely daholo dia afaka tantaraina tantara maro samihafa. Hoe nankary indray za dia izao ny lokony anina dia nankary dia tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy lany. Verifio ny teniteneninanao. Mila manana sofina maina ary indrindra mila mahay tenin'Andriamanitra ianao. Relation personnelle amin'ny Jesosy any. Be da be ny manifestation tsisy tenin'Andriamanitra dia devoly. Fa ny manifestation sy tenin'Andriamanitra no izy. Dia ny tenin'Andriamanitra tsisy ny fanamasina ihany koa dia evohevy sy fahalalana. Briare fotsiny. Tsisy aina. Fa tenin'Andriamanitra mifandray amin'ny fanahy. Ary marina foana ireo. Sasany misy milaza hoe nahazo révélation personnelle nefa le révélation personnelle fanohatra amin'ny Baiboly. Paul nanafatra an'izao ny Timoty mihitsy ny alaviro izy ny tantaram-pirazanana sy ny anganongano fanaomba-avy anitra fa tsy mahasoa sady tsy mampandroso sy ny ateny amin'ny lalàna tenen'izay koa fitosy koa ny tenen'izay zay. Amin'izao tsika misy olona mitory tsy misy afatra isaka hoe razam-bentsika dia jiosy. Razam-bentsika dia jiosy ka hatramin'ny farany. Fa ny razam-benao jiosy tsy afaka anao fahotana. Fokasigary ianao meno razam-be jiosy mampy fahalalana be anao avy anao fokasigary. Misy zavatra mety marina fa tsy mitondra fanovana. Ny zavatra henona zany mila fantarina tsara dia mila tsy miniminy foana. Aleoko lavitra mikipy amin'ny feon'ny zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao dia mandinika ity Baiboly ity toy izay ny zavatra be da be dia ny ato tsy ampy. Rehefa ampy dia afaka manao izay. Dia zaza zany ianao sa lehilahy lehibe.
Hitadidinao reo koa fantatsika rehefa tonga 5 taona dia zay natsy hoe matotra amin'izay tsika dia manomboka vaky feo ny lehilahy vehivavy manomboka matotra motina lasa vonona amin'ny resaka ohatrany hoe érosion fiterana mitombo dotry zany koa mitombo ny zavatra rehetra dia menjy taiza daholo zany zavatra rehetra zany tao anatintsika daholo anie zany fa ny fotoana fotsiny tsisy eono sasany mantsy mangataka zavatra be mbola tsy haiko inona dia andanitra indray fa nampinefa mety tompo azy rehefa teraka anao complet tsisy zaza teraka zany ka hoe tsy hitany lohany tsy hitany tsisy maty izy raha vao zay rehefa teraka ianao dia tonga dia feno ratsana feno namaso feno rehetrarehetra fa rehefa misakafo tsara ianao a mitombo vaky feno rehefa 5 taona manomboka mahavita bata entana tsy menjera tsony mety enjera ihany ianao manino ianao rehefa menjera tsy mijery tsara tsy mijery lalana tafotoana rehefa variana zany ianao ara-panao zany hoe naza zao possible mbola enjera rehefa tsy mitany satria misolafaka be tao amin'ity tany ity dia zay ny ilaina foana mila sakafo tsara mila tsy vary efa meny-tompo anao daholo ny zavatra rehetra dia mivavà mitombo amin'ny Jesosy manaraka tonga ny fotoana iseo tsy afaka anao lalàna be hoe afaka 10 taona zany vao afaka ohatry zany 3 taona fotsiny tompo tao amin'ny petera sy ny mpianina dia jereo ny zavatra natao Paoly zany tsy nila taona be zany vao mivonjeny Jesosy zany jambitre mpandeha fotsiny 3 andro tonga dia nitory ny rapitsiny io fitombona ara-panahy zany dia arakaraka finandraisanao amin'ny tompo mahatonga anao miraikitra mahatonga anao lavo foana mahatonga anao mbola matahotra rehefa misy zavatra manjo tsy ampy sakafo ty sarobidy be amin'ny fiainana kristianina raha vataonao kilabao ty arary anao tsy mitombo tsy mahafitoto sensible le teneko ohatra ny dekretaka mialatsy dekretaka amin'ny Jesosy anga lasa mitandrina be dia zay ny afaka tiako tenenina amintsika androany lorsy izy Paoly avidi-pianarana amin'izao vao tontolo izao aoka amin'izay mianana amin'ny sakafo tena le mitombo le vitikanina dia voninahitra amin'i Jesosy Kristy tompo rehetra ho azaka hatramin'ny taloha reo